Voalohany faly miarabatsika vahoakany Ambohimandamina tsy ankanavaka. Ary koa tsy manadino koa misaotra sy makasitraka andreo mpikarakara solotenany Komaky atia amin'ny fototany Ambohimandamina ihany koa. Ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana anjara raha ty na koa ny tsy mpikambana nefa tonga manatrika an'izao dinidinika ambany ravikazo, ngamba zay no azo itenenana azy zay ataotsika amin'izao fotoana izao. Voalohany mamerina an'izay fakasitrahana zay sy karabana, ary koa mampatsiahy ahy ny kabary moa zany zay nataoko tany Mahatsinjo Nomaly. Rehefa nanontany aho hoe mba tokony hisy présentation izy anaran'le mpikabary, le olonany kabary zany namaly izy hoe JALY. Zay jiaby tapitokiky JALY satria rehefa tsika mitaraina feno ny zavatra hitaraina tsika. Zay zany manambara fa tsisy ny fandrosona ary tsy mipaka any anaty vilanin'ny vahoaka malagasy ny fandrosona fa ambavan'ny mpitondra ihany. Raha mahita andreo mikabary de mieritreritra hoe tsy misy firenena mitovy amin'izany Madagasikara izany. Izy sombotsombony teneniny teo zay hoe ohatrinona ny kapoakany vary tamin'izany fotoana tany Atuliary izy tamin'izay. 900 ariary. Loatra zany. Jero tsara, ohatrinona ny kapoakany vary namaly izy hoe namaly le vahoaka hoe 900 ariary. Miteny izy hoe lafo be zany. Ohatrinona izy amin'izao 100 na koa 5500 ny kapoakany vary amin'izao. Raha mba tonga ty Andriamatoa Filoha de mba anontania atsika izy hoe ohatrinona ny kapoakany vary Andriamatoa Filoha. Asa vitany mamaly an'izay havandy. Zay zany no problemo amin'ity firenetsika ity, tsy misy ny ezaka. Raha tokony ho izy, raha nisy fanjakana teto dia tao anatin'ny fotoana vitsy tsy mihoatra ny herinandro de efa misy fanapahan-kevitra raisina makasika an'izay vidim-bary zay. Fa tsy matapakaitra ny mpitondra, tsy mandray fanapahan-kevitra ny mpitondra manoloana an'io olana amin'ny fiakarany PPN ary tsonganina manokana ao anatin'izay ny vidim-bary. Lafo tsy zakany malagasy, tsy mendrika ny malagasy io vidiny vary io. Satria nahoana? Manana tanimbary tsika, manana velaran-tany tsika zay midadasika, isany midadasika maneran-tany mety ambolena. Nefa tsy nisy politika mazava nataon'ny fanjakana makasika an'izay resaka fambolena izay. Anizany faute? Mbola misy afaka ilaza ve eto fa hoe vahoakany tsy mezaka? Asan'ny fanjakana mikarakara manitatra ny velaran-tany azo ambolena mba ialantsika amin'ny mosary. Na io finanantsika n'io vary stock tampon io de efa tsy mahasalama. Azagaga tsika raha ohatra ka ny faripainany gasy tsy ohatran'ny taloha. Taloha ny olona miaina mandeha amin'ny 20 taona sy 10 taona. Fa amin'izao fotoana zay fampiresantsika zara raha avy 50 ans. 40 à 50 ans efa maro ny vahoaka malagasy maty amin'izany satria mihinana zavatra tsy fata-piaviana tsika. Anareo mahita menaka hoanitsika reo? Raha azo atao mihinana menaka bio, minana tsika. Menaka tapy masoandro vo afaka amidy. Aza koa hitanao menaka koa mandry koa. Fa raha tsy fanaovana tsy fantatra hoe inona moa anatiny eo. Ny vary zay hoanitsika stock tampon zany hoe efa tsy hoanin'olombelona intsony. Ny biby tokony hihinana an'io fa lasa hoanin'olombelona. Dikan'izay tsy miasa fanjakana.
ka tsika hanaitra ny fitondram-panjakana amin'izay tsy fiasandreo zay. Ary zay koa nahatongany nanapa-kevitra hoe hilatsaka solombavambahoaka. Hisolo ny vavany vahoakany Mahajanga fa tsy hisolo ny vavany mpitondra. Satria rehefa misolo vavany mpitondra, zany teny zany tsisy mahasany teny azy. Za masaky ny fanta eto fa ireo solombavambahoaka atsika tsy mahavita miteny an'izany satria pisolelaka izy ireo. Ny vatantenandreo fantandreo, ny fiainandreo fantandreo fa ny vahoakany Mahajanga tsy anatin'ny kajikajindreo. Zany tsy ekena. Tsy anasa ny tanoratsika nefa manana orinasa Mahajanga. Misy orinasa efa mijoro, efa nandeha nefa fanainina tsy misokatra amin'izao fotoana zay fampiresantsika azy. Efa naheno ve tsika solon-tena-panjakana na solombavambahoaka atsika ny teny an'io? Tsy sandreo miteny an'io amin'ny filoham-pirenena. Iza moa filoham-pirenena? Ray aman-dreny ny Malagasy. Rehefa marary ny vahoaka Mahajanga, marary ny vahoaka Malagasy. Tokony hoentina zany taraina zany amin'ny filoham-pirenena, misy izy inona ao aminay ao, sokafo andriamatoa filoha raha ohatra ka tianao vahoakany Mahajanga. Zany teny zany tsy tonga any amin'ny filoham-pirenena satria matahotra izy ireo. Ary ireo tsy nifidiny vahoaka koa fa amin'ny alalan'ny halatra nalany andreo. Ka noho zany tsy manana engagement ro amintsika. Mifoaza ary mitraka ampelatanatsika ny hoavitsika fa tsy ampelatanany olombelona mitovy amintsika. Fa raha apetrakintsika ampelatana olombelona mitovy amintsika, ho exploité foana atsika mandritra ny andro iainatsika. Tsy rary ny zavatra iainatsika eto. Gaga atsika mahita zanakatsika, tsika foana mitifitra azy. Isan-kerinandro tsy maintsy misy zaza voatifitra amin'ny alalany vakitrano sy ento-mahery mangalatra. Inona dikan'io ino? Tsisy asa. Tsy sitrapon'ireo zaza reo anao anio fa tsy misy ny asa. Jereonareo lalanareo. Anareo ve mahita n'io lalana? Sitrany tsy namboarindreo io lalana ambohy mandamina io, toy zay nanaovandreo an'io. Io taloha teo fasika ny teo. Nitondrana tany ny totofana, lasa godra izy eo. Tsy mahatsapa tena reo fa tokony andraikitra amin'io. Raha tokony ho izy misy fitaovanao dia tsy tokony antsona reo fa tokony dia hitandreo amparindreo lalana io fa tsy misy mpitondra amintsika eto. Ny resaka jiro maizina ny fokotany rehetrarehetra. Ary zay mahatonga manome vahana koa ny mpanao ratsy misitrika amin'ireny toerana ireny. Mbola misy fanjakana ve amintsika eto? Atao mafimafy fa tsy andreo agny, mbola misy fanjakana ve eto? Tsy misy fanjakana amintsika eto satria tsy mahavita miaro atsika, satria tsy mahavita manampy atsika. Fa dia efa ilaina hary ihany io no mitazona ny fofokainatsika. Miaina tsy ho faty, mihinana tsy ho faty, zany ny fiainatsika eto. Amin'ny fomba ahoana moa azakatsika hividy vary folo kapoaka amin'izany 1000 ariary na 100 zany isan'andro. Ka raha manao tsy miakatra, maro ny tsy miasa. Zay natao hoe fantrana, zay natao hoe fijaliana ho antsika rehetra io. Eo ny resaka jirama, fiveloman'olona maro voakitikitika an'io. Ary ambarako anareo, mandaiga zay miteny fa hoe resaka milina na machine na fitaovana no problema amin'ny jirama, fa resaka solika. Dikan'izay fahity jirama. Raha fahity jirama iza ny mangalatra ao iza, misy mangalatra ao. Volam-bahoaka io. Tsika maharaka tsara mandoa jirama. Inona ny antony mahatonga ny jirama fahity? Mitady an'olo mangalatra amin'ny jirama ve tsy ho hita? Zany tsy miandry moi zany fa fantatra hoe raha ianona ny mpangalatra ao. Fa ny vahoaka malagasy moa zany tsy fantako na efa nisotro ny mahereza fa tsy misy olona mitaky fa isorako ny vahoaka ny Tamatavy tsy nanaiky.
fa tsika mahajanga eto aloha dia fa dabo matsaka andreo mihitsy. Hainareo dabo matsaka io? Zay tianaovandreo antsika eto dia fa mangina satria le olo mpanjakana antsika eto kanosa. Tsika tsy manaiky an'io. Zany tsy hisy eto Mahajanga manomboka amin'izao. Tsy tao anatin'ny fanjakana antsika mavita miady ny tombotsoam-bahoaka. Mavita manao zavatra. Fa vao maika antsika ao anatiny. Inona ny manakana? Tsy misy immunité parlementaire nefa Afakandro. Fa zaho miteny zavatra marina. Ary zay marina zay tsy atahorako miteny an'izay. Mba ampiovan'ireo mpitondra antsika reo. Fa firenena raha manana ty. Raha isika zao samy sahirany ato, iza navitra antsika. Tsy maintsy mpitondra ihany no manavitra. Ka izy nolazaiko teo zay mbola tsy fotoana ny fampilizan-kevitra izao. Fa fantako ihany eo zavatra hitarainanareo reo zany dia zavatra misy iainantsika eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Resaka rano zany. Manao inona ny kominy? Tsy manana solution ve nareo? Ohatrinona ny mavita forage anankiray? Ny mavita forage anankiray ane amin'izao fotoana izay fampiresantsika valerany 100 millions Ary efa nisy nanome fitaovana ao amin'ny faritra. Amin'ny faritany. Ataonareo iny fitaovana eo na vovo anankiray tsy vitanareo. Zany teny ameonareo anay aty. Rehefa tsy mavita nareo. Fa zay mavita manao an'izany vovo-drano zany isaky ny fokotany, isaky ny elaela-trano. Zay afatra resan'ny gouverneur. Ameo anay aty fitaovana eo fa tsy atao musée. Atao vakoka. Nefa vola misy. Zany ny fametrahana ny resaka priorité amin'ny mpitondra. Ny mpitondra zany tokony mahafantatra ny zavatra priorité. Ka tsika rehefa tonga eo amin'ny fotoany mampety azy dia tsy maintsy priorisena ny zavatra marary amin'ny vahoaka. Ajanona zany fitiavan-tena izany fa ny tombotsoa manokana no tokony mialoha ny tombotsoa. Tombotsoa imbonana azafady no tokony ialoha amin'ny tombotsoa manokana. Fa zavatra misy amintsika zany dia mifanohitra amin'izay tanteraka. Matoa tsy mitendra mpitondra antsika voky izy ireo. Ary tsy fantatra eo zao, tsy haindreo zany délestage zany. Misy groupe amindreo. Ary mahavoavidy gasoil izy. Na mandeha adiny 2 isan'andro ny jiro eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Indraindray adiny 4, indraindray adiny 9. Fa tapatapaka ohatran'izany ka betsaka ny fidiram-bolan'olona maty antoka amin'izao fatapahan-jiro tsy misy lerany iainantsika amin'izao fotoana izao. Ka zaho zany misy torohevitra tiako apetraka amintsika satria latsinainy talata larobia farany fanaraha-maso amin'ny resaka lisam-pifidianana. Mila mijery tsika ny anarantsika ao. Raha tena mahatsapa antsika fa mijaly, mahatsapa antsika fa tsy zakatsika izao fiainana izao dia anytsika maneho safiditsika any anatin'ny urna. Raha ohatra moa anareo miteny hoe misy olo milaza matetika hoe Afakandro dia mavita miteny, Afakandro ino ma misy teny ampiasainao zay? Hoe fanaratsiana. Inona idiran'ny fanaratsiana ao? Vary 5500 ve fanaratsiana? Lalana potipotika jiaby simba reo ve fanaratsiana? Io jirama tapatapaka tsy misy farany io fanaratsiana? Io volam-bahoaka manjavona antoerana io fanaratsiana? Iza no aratsitsika eto? Tsy fanaratsiana fa fitenena zavatra marina. Mba mila tonga saina amin'izay. Aza mety exploiten'olona. Antsika lasa mividy paradisan'olona amin'ny lalany afobe. Tsika miditra agnatin'ny afobe ny olona anatin'ny paradisa arovantsika. Tsy mety zany. Rehefa samby ao anatin'ny afobe. Rehefa samby ao anatin'ny paradisa. Fa tsy reo anatin'ny paradisa, tsika anatin'ny afobe. Zay zavatra zay zany tiako tenenina hoe mila tonga saina antsika, mila mahafantatra ny zavatra marary antsika, mila tonga saina amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Fa ho avy zao manakaiky ny fifidianana. Efa manangasanga any ny fizarana vary mora ndraiky koa. Manangasanga any misy an'izao fizarana an'izao. Ameonareo eky volanay tamin'ny fifidianana présidentielle teo igny. Nareo nagnome carte orange anay dikan'izay misy volanay ao ndraiky vary. Aiza? Tsisy. Ho tonga koa élection ty zany dia mody tsipazana fotsim-bary tsika ne tsy akoha.
dia miroboka any koa tsika bakeo mety tsy hahazo koa mitabataba bakeo any amin'ny élection ben'ny tanàna ndray koa tsy pazana fotsimbary sanatriany vava atsika tsy akoho izy io moa zany pratika zay nataony Hitler tsisy tsy mahay Hitler atsika tamin'ny androny Hitler zany navory ireo mpitondra reo navoriny amin'ny latabatra dia naka akoho anankiray izy volosany velona io akoho mitaraina io akoho mitaraina tsisy volona ny ray jaly zany io ohatra ny anao olombelona io volonao dia sotomina maina ohatran'izany marary vao maika ny any akoho fa rehefa avy eo nakany fotsimbary zany nararaky ny dia tonga any amin'io dia hitanareo igny akoho baka ny volovolosany igny nanantona moramora nanantona ny Hitler ndraiky zany zavatra anaovandreo antsika tsy mendrika olombelona izany ny olombelona ampianao izy toananao izy tsy mila hoe propagande anao vao manao zavatra zany atao hoe fitaka be vava taizanao ela be tsy zavatra nataonao fa tonga propagande dia mody hoe zay manao an'izao andeha hisoloky koa zay andeha mitabahoaka zay miasanao na atoandro na alina io na fotoana ny fampelezan-kevitra io na tsy fotoana ny fampelezan-kevitra zany atao hoe fitiavana ary tsy misy tambiny fanompona vahoaka dia fanompona firenena ka isika rehetra zao vavolombelony zay ka za tsy resaka zavatra be dehibe fa juste manafatra miazakazaha any amin'ny fokotany faran'izay aingana aparataonareo zay fa izay ihany no antoka ahafahantsika mitondra fanovana eto tanàna zay misy atsika era Madagasikara fa eto Mahajanga no resako eto farany dia zao raha fantatra anareo fa Afakandro hatrizay zany nandeha rery ary mpandeha rery amizao ifa mananamana be dehibe ilatsaka amin'ny vovonana firaisan-kina ny tenako ary zaho no candidat am'izany vovonana firaisan-kina zany zay nahazo mandat ny vovonana firaisan-kina dia ivondrona andreo filoham-pirenena teo aloha sy ireo zay nilatsaky filoham-pirenena farany teo misy 5 izy ireo ny filoham-pirenena teo aloha dia ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana sy Rajoana Romampianina ary ireo zay candidat nilatsaka farany teo dia président Siteny sy Brunel ary Parrain Auguste 5 izy ireo mirala miaraka mitambatra ao anatiny vovonana firaisan-kina izany zany hoe raha anjary raha ty zany efa 50 teo ny ampy an'ireo zany lasa firy fa tsy zato fa mandiha any amin'ny 300 zany tsika 300% zany amin'ny fomba karakory ifaninanan'olo amintsika eto an-tampon-tanàna Mahajanga en plus 80% n'olo tsy nifidy 20% ihany nifidy ary 20% koa mbola nizaraina koa zany hoe tsika rehetrarehetra zany manao deuxième tour zany ray mitoraky ty haneo safidiny iaraka amin'ny firaisan-kina ny 80% ny vahoaka malagasy ka zay zany no lazaiko eto ampitapitaonareo fa efa mitsangana ny vovonana firaisan-kina zay miaraka amin'ireo ray aman-dreny zay notany saiko teo zay miaraka amin'ny Afakandro Kristian akory raha ty akory raha ty sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy